Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Dingana lehibe ny vita tamin'ny hetsiky ny mpanao gazety amin'ny tolona tao amin'ny fahafahana amin'ny teny sy maneho hevitra eto Madagasikara. Milamina ny hetsika, tsy misy ny fiaram-pefy. Tonga teny amin'ny tsangabaton'ny fahalalana amin'ny teniteny Sorano ihany ny ampahany maro tamin'ireo mpanao gazety androany, na dia nisy aza ny fanakanana natao hatramin'ny maraina. Mpitandro ny filaminana amin'ny rongobaso no efa hita eny an-toerana. Tsy hisy ny fandringanana ala-tapiahy hoy ny minisitra androany, na dia eo aza ny fanomezan-dalana ny Sinoa hitrandraka volamena ny Soamamanina. Lainga avokoa izy ireo ny vaovao atolotry ny vahoaka any an-toerana. Miamiakatra trano ny fandaniana isa-tokantrano amin'izao fotoana izao vokatry ny fiakaran'ny vidin-tsolika, saran-dalana, vidin-jiro, saram-pianarana, entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, samy mialafo avokoa. Ny maro karama nefa tsy misondrotra manaraka izay. Any ivelany, nanamafy ny fialahan'ny firenena Britanika ao amin'ny vondrona Eoropeana ny Prime Ministra vaovao Theresa May. Fantatra amin'ny solona anarana hoe Dame de Fer. Ny andidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Tsara kosa izy zany. Ino io loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny kenkayry rehetra izay mahazatra anao. Sura miny, amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le primokat io ato aminareo? Ie, misy ka. Amin'ilay inona ny tendra misy? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. À l'égard des produits haut de gamme à l'esthétique soignée, Baolay exploite les meilleures technologies hautement novatrices. Le subwoofer JYO vous offrira une qualité sonore exceptionnelle. Son design épuré, sa forme compacte et son élégance s'invitent en toute harmonie dans votre salon pour profiter du meilleur acoustique. JYO, représentant exclusif, Baolay. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitres fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndoutapénac ou sur notre site internet. Soc à vitres, très sincèrement à votre service. Essence plein, ça va. That's all I masqué. Oh chérie, tu m'as dit à ton faisant? Would you? Tu m'as dit à ramasser phone you?
Inona zao nampilanao ramose? Tsy hitanao ve? Mba te hafantatra ny carton solika. Etre aza manay ianao ramose. Jovena dia manara-maso ny camion citerne miasa ho aminy amin'ny alalan'ny GPS ary misy ny hidy manokana iarovana ny solika entina. Ny station service Jovena dia manana jauge électronique ahafahana mamantatra amin'ny fotoana rehetra ny fatra sy ny caleton solika ao anatin'ny cuve. Ankoatra ny fitiliana mihoatra ny 10,000 isan-taona dia misy koa ny laboratoire mobile izay manao ny fanadihadiana ny caleton solika eny amin'ny station service. Ny solika premium Jovena dia mampiena ny fandaniana sady mampitombo ny tanjaky ny moteur. Soavadia ry manaraka indray Tsy vanteny anao mahazo batoko tsara ny Jovena tsika. Mahazo tombony rehetra miaraka amin'ny Jovena. Jovena, le plein d'énergie. Naturel Plus, extrait des meilleurs champs de tournesol d'Égypte. Naturel Plus, votre huile de tournesol raffinée 100% naturelle. Si vous préférez l'huile de soja, Spécial est fait pour vous. Issue des meilleurs champs de soja d'Égypte, Spécial est une huile de soja raffinée, riche en oméga 3 et en oméga 6, essentielle pour votre santé. Que vous préfériez notre huile de tournesol Naturel Plus ou notre huile de soja Spécial, nos huiles raffinées sont 100% sans cholestérol. Naturel Plus et Spécial, vos huiles raffinées pour des plats délicieux et une bonne santé. Miarapa-tompoka tonga soa anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ary manasana mampanajana naraka izany hatramin'ny farany. Isa-taratsika izany avy hatrany dingana lehibe ny vita androany tao anatin'ny hetsiky ny mpanao gazety ho fitakiana ny famerenana ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Lamina amin'ny ankapobeny ny hetsika ary tsy nisy ihany koa ny fihoara-pefy na dia nisy aza ny fanakanana nataon'ny mpitandron'ny filaminana tsy hivoaka ny faritra Kondrano nandritra ny hetsika ho an'ny androany. Famitsinana izay no izo rakotondrina. Fandevenana andrafahafahana sy rafahalalahana amin'ny teny io no nokasaina tao androany tao anatin'ny dia be manginy. Vao maraina nefa dia efa tomefy mpitandron'ny filaminana ny teny Akorondrano sy ny manodidina. Sakana roa nisy teny an-toerana nanakanana ireo vahoaka avy aty ankilany tsy azo ireo mpanao gazety efa nitondra ny vatapaty teny andaniny. Olona teo mihitsy ny tikipotra eto le nanome baika le fotsifotsy teo anareo tsy teo commissaire colonel gendarme indrery fotsifotsy iny ny teo satria zany le vahoaka terena ohatry zao foana tsy manana zoa zavatra marina fa le olona mpangalatra matahotra amin'seo gazety no avelanareo mandeha zay tsy hitrany zay ely hitrany amenareo. Raha dia be ny ainga teo Akorondrano ny azo nitsangambato ny fahalalahana amin'ny teny Soarano ny tanjona tsy hafa ny hetsika teto ireto mpanao gazety na dia nisy aza ny fifampiresahana tamin'ny mpitandron'ny filaminana. Ah non, non, non. Ah, non, it's my tanzania, come la lifto. Non si che sanno che vai la tua, allora tu non donoro, capito? Continua a donoro. Nationale, zazan titra armaninna ra ianareo eo anty izay eno. Zay indray ahany. Direto tsisy mankadipeza. Voilà. Manodidina dia ato. Amizay tsy makany izy izany dia daholo zay rehetrarehetra indray ary amizay. Fa fono raha fazokazana izy aloha zany mbola tsy toa. Raha fazokazana ianareo fa misy toerana non non non, sisy eo mbola eo amin'ny anabe zay makasisa. Ny antony izy misy namantsika be da be noho itsika bloqué ariapity. Aleo aloha zany tsika miara mivondrona afahantsika mame hoe iza no izy satria raha itsika reto taraiky arina namantsika. Ny zava-misy ihany koa tsy navelan'ny mpitandron'ny filaminana ny azo ireo mpanao hetsika ny sasany tamin'ireo olom-pirenena tonga teny an-toerana fa voasakana tany amin'ny kaikin'ny EPP Akorondrano. Raha tsy ahivina
toy ny hetsika efa nataon'ny mpanao gazety teo aloha efa nisy ny fifampiresahana mialoha tamin'ny mpitandron'ny filaminana nangataka tamin'izy ireo ny ambenan'ny hetsika tsy izay anefa nozava-niseho fa voamaika no teren'ny mpitandron'ny filaminana teny akaikin'ny gymnase couvert ny rehetra tonga teny atoerana. zavatra fantatra mbola vita be ny namantsika taraiky ao ampitao. Izao no ataontsika mifanaraka tsara aloha tsika fa tsika tsy manao anterisetra tsy manakorota hoporifoitsika fa olonamilamitsika ao zao hery tsara raha mifanaminana avaly memora daholo dia manaova laharana tsy telitely ohatra lera ataontsika dia iroso ary amin'ny toerana ny aingatsika teotsika. Noravaina ny hetsika rehefa tsy navelan'ny mpitandron'ny filaminana ny ala teo akoron-drano ny mpanao fihetsiketsehana hatramin'ny iray ora tolakandro tanoany raha nanomboka tamin'ny 10 ora maraina. Dingana lehibe anefa no vitan'ny hetsika ho an'ny fahafahana maneho ny hevitra androany. Na dia tsy voalevina araka ny tanjona nokasaina aza raha fahafahana sy raha fahalalahana na dia nisy aza ny teritery maro samihafa sy ny mpitandron'ny filaminana nalefa nanakana ny hetsika teny an-toerana. Afaka namorony olom-pirenena maro ny hetsika androany famorina izay tsy nisy korotana sy fioaram-pefy ary nizotra ampilaminana. Tsy hoe tsy tanteraka fa tena nanatanteraka hetsika ny olom-pirenena tamin'ity androany ity. Hitanareo teo ny sary tonga maro ny olon-tsotra. Iny zany mandiso ny zavatra ny resahana sy ny voizana hatramin'izay hoe mpanao politika ireo hoe hanao an'izao ireo hoe ny hetsika dia avy ireny fahalalahana eto Madagasikara. Naseho kosa nefa fa ampilaminana ampahatoniana ny hetsika izay atao. Tsy nitady ny lavaniny tamin'ny mpitandron'ny filaminana dia tsy voalevina araka ny tokony sy ny fomba fanao raha fahafahana. Mbola ao ambohatra zany ny razana mandrakity ny androany. Dia tsy maintsy ifamory, ifampiresaka indray inona no atao ho toy an'ny hetsika fa indrindra ny fandevenana. Aminay ny fisina hoe mpanao gazety hafa, ny mpanao gazety dia ray ary rehefa lalàna dia ray no iarana aminy. Reny zany ataoko hoe adina akoho reny. Ny adinom-balahy dia ny famerenana ny fahafahana amin'ny teny sy maneho hevitra. Fomba fiady ny mpanao politika ny mampizarazara. Fa ny hetsika ho amin'ny fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara dia iray ny tanjona foano aza-piarina ny lalàna mame ny fahafahana amin'ny teny. Ny fisina mpanao gazety eto sy eroa mitsangana eto mitsangana eroa tsy voandroany nisy an'izany. Fomba fiady ny mpanao politika zany hitanareo zany iza ny mpanao politika, iza ny manao politika, iza ny manana tetikady politika ao anatin'ity raharaha ity. Tsy emotra kosa nefa ny hetsika mbola tsy totosa hatramin'ny farany ny fandevenana, tsy maintsy hisy ny ho toy ny hetsika na hoela na hoaingana. Voaporofo teto fa vonona ny anaraka ny fandaminana avy amin'ny mpitandron'ny filaminana ny mpanao gazety mangataka ny fahafahana maneho hevitra. Vahoaka maro no tonga nanohana ny hetsika ary tsy nanaiky ny tsy hisian'ny fandevenana saingy nanaiky ny fandaminana nataon'ny mpanao gazety tonga teny an-toerana ihany kosa. Fa tonga teny amin'ny tsangam-baton'ny fahafahana amin'ny teniteny sorany ihany ny ampahanbetsaka tamin'ireo mpanao gazety androany dia nisy aza ireo fanakanana samihafa hatramin'ny maraina. Tsy afaka anjanonana ela kosa nefa teny an-toerana mpitandron'ny filaminana marobe sady mirongo fitaovam-piadiana no hoe favonina no hoe faniantrana marobe teny an-toerana. Zorako tondrina hatrany. Mpanao gazety maromaro no tonga teny amin'ny tsangam-baton'ny fahalalahana amin'ny teny androany tolakandro taorian'ny fanakanana nataon'ny mpitandro filaminana teny akoron-drano ny maraina.
Efa mpitandro ny filaminana anjatony ihany koa nefa no teny an-toerana nanakana ny lalana rehetra miazo ity tsangambato ity. Mpitandro ny filaminana Morongobasy ary misarotava ny sasany. Tsy nety nitondra fanazavana ny lehibe ny Moreg ny Général Florence Rakotomanina raha nanontaniana ny antony nanakanana ny mpanao gazety tsy hiazo ny tsangambato androany. Fandray telefôna zay. Nareo zao tsy mahazo autorisation nareo tsy afaka mandeha nareo eny arosy dia niemitra zareo. Fa le olona teto zany olona gaza. Aka izy mitsy miteny hoe tsy olona intsony io. Mazava zay? Dina zany le antopisy. Izy zareo olona reo izy. Izy mitatra le olona reo. Zay tsy manaiky na magasin ray voavaky eto. Iri misy général koa. Aka ianao ke tompona andraikitra voalohany zao e. Ianao tompona andraikitra voalohany zao. Zaho tsy teny fa vita fanazavana vita zay. Amin'ny général le raha lanao tomi fandohitra an'izao zavatra ataonao zao. Raha misy zany dia anazy angamba fa raha lahy dia mitovy e. Tsy navela nitangorongorona ireo mpanao gazety izay tonga teny an-toerana fa nezahina namparitahana hatrany. Ny famory teo anoloan'ny tsangambaton'ny fahalalana amin'ny teny ireo mpanao gazety tonga teny an-toerana saingy noroahana sy nafindra tamin'ny toeran-kafa. Mandany fanafanany inona le diversion tinao ato. Makanesa ty nefa netsy ny style aiza ho aiza izany ny fahafahana maneho hevitra na ny teo amin'ny toerana ho amin'ny fahalalana maneho hevitra aza tsy nahafahan'ny mpanao gazety nivory androany. Tsy mbola miatra akory ity lalana amin'ny fiainserasera ity izay nolan'ny misolombavamboaka sy ny loholona ity dia efa tahaka izao sady ny herim-pamoretana alefan'ny mpitondra fanjakana. Saika hita teny an-toerana avokoa ireo lohandohampisorona amin'ny tafika. Tonga teny an-toerana ny Semgam, ao ihany koa ireo avy amin'ny EMO izay nahitana ny généraly avy amin'ny gendarmerie pirenena, ny avy amin'ny polisy ary ny avy amin'ny tafika. Hatramin'ny toerana nanamariana ny fahalalana maneho hevitra nambenana tamin'ny alalan'ny basy ary tsy navela natony ny mpanao gazety. Fa tsy ny mpanao gazety ihany fa olom-pirenena Anarivo no tonga nanohana ny antso androany hatreny Ankorondrano. Tsy tokony ho sakanana fa havelona anehetsika malalaka ny mpanao gazety raha nambarany olon-tsotra maro ihany koa ireo olon-tsotra izay tsy nety naneho hevitra tahotra ny aran'ny sazy amin'ity lalàna amin'ny fiainserasera ity na dia mbola tsy miatra aza izany olona saina. Tonga maro nanohana ny antson'ny mpanao gazety amin'ny fitakiana ny fahalalana maneho hevitra ny olom-pirenena. Fanampenam-bava ny vahoaka malagasy ny nandaniana ny lalàna mifeny lalàna mifeny serasera. Tsy avela miteny intsony ny vahoaka. Miantraika amin'ny olon-tsotra ny fahalanian'ny lalàna mifeny serasera. Ny marina tokony ho fantatra ny takona raha hiatra ity lalàna ity. Fendakolosy tokana no aneno manerana nosy. Mangina, tsy hiteny izay tsy mety ataon'ny olom-panjakana izahay. Raha tsy te hiditra amponja, ho hiatrany izy ireo. Miara-ora mpanao gazety zay amin'izao fahafatesan'ny fahalalana eto Madagasikara zao tsy afaka miteny intsony zany ny vahoaka malagasy. Fiatraikany aloha zany raha ohatra ka hoe iny lany dia araka le nazavainareo mpanao gazety dia ohatra zany hoe ny RNM sy ny TVM ihany no vaovao mandeha dia na ny olon-tsotra raha zany raha ohatra hoe ny aty amin'ny arabe zao dia tsy afaka miteny ianao hoe ohatra zao na ohatra zao mety ampitonga ianao dia migatra. Téléphone ianao raha ohatra ka amin'ny téléphone olona ka lazay le olona fa nanompa azy dia tonga dia migatra. Misy fiantraikany any daholo be zany, any daholo be mihitsy fa tsy hoe anarery. Izay ny tena marina amin'le hoe fahalanian'le lalàna fa tsy tokony lany le lalàna, tokony hoe mila mandinika zany le fandrakana, tokony ho vailina izy ny tena marina. Mandram-piovan'ny fandrakana dia akimbonina ny vava. Izay raha ohatra ianao vonina hiaro ny tenanao dia fanakimbonam-bava sisa. Araka ny efa voalaza hatrany sy ny mpanao gazety ihany no voakasika amin'ity lalàna mifeny serasera no laniny ny anteny mera pirenena ity. Famehezana ny fanaparitahana vaovao maro loko, tsy toy ny vaovao-panjakana, tsy fahafahana maneho hevitra amin'ny fitakiana, tokony atao amin'ny tsirariny eto amin'ny firenena. Ireo amin'ny ankabeny samy voasoratra ao anatin'ity lalàna ity. Ny mpanao gazety no nikasana andevina ny fahalalahana, maneho hevitra saingy ny rehetra no hiarany io lalàna io raha misy ny fampiarana azy.
Fanamory vahoaka hidina an-dalambe ihany koa teo anivon'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa manoloana ilay fandaniana ny fehezan-dalàna izay mifehy serasera ny laza ny mpitarika ny hetsika fa tsy mety ny fandaniana iny lalàna iny ary ady hatramin'ny farany ho an'izay fahalalana izay izy ireo. Fanadihadiana vetrany. Tao aorian'ny hetsiky ny mpanao gazety teny Akorondrano nirohatra nakeny Sorano ny ampahan'ireo vahoaka nanao fihetsiketsehana ary notarihan'ny avy eo amin'ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa. Laza fa tsy manaiky ihany koa ny tsy fahalalana maneho hevitra izy ireo antony natongavany teny an-toerana. Zay ny hidinana an-dalambe zao. Mba hitanareo tsara zao fidinana an-dalambe tsy nisy tomobile simba, tsy nisy magasin potika, tsy nisy nininana rafa. Ampilaminana zao hetsika natao vahoaka malagasy zao. Taky an'le fahalalana mpanao gazety afany mahazo vaovao tena marina. Société civile miaraka amin'ny vahoaka zao midina an-dalambe zao fa tsisy mpanao gazety ary anampy hetsika journaliste zay mba tsy hisy tapenambavy eto Madagasikara. Vokatrio raikitra ny sakan-dalana nataon'ny mpitandron'ny filaminana hatreo an-tsenan'ny pošara no nanaovan'ireto andian'olona ireto ny diany voasakana tamin'ny fandefasana lacrymogène io fidinana an-dalambe io araka ny vaovao teny an-toerana. Voasakana ihany koa ny lalan'ny fiarakodia vokatrio hetsika io. Fa ny fanojo tamin'izay fihetsiketsehana samihafa nitranga teny Analakely izay nikatina avokoa ny ankamaroan'ireo tranombarotra lehibe teny amin'ny manodidina fa tsy antoka no azon'izy ireo ho an'ny androany. Tahotriny sy ny mpanararoatra Androba no antony ny fikatonana raha ny fanazavan'izy ireo fanahina izay tsy nitranga raha ho an'ny androany manokana. Fanadihadiana. Taorian'ny hetsika izay nitarihan'ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa ireo olona ny rava. Taorian'ny hetsika ny mpanao gazety sy ny fanapohan'ny mpitandron'ny filaminana bomba mandatsa-dranomaso. Nikropaka na niditsena avokoa ny ankamaroan'ireo tranombarotra manodidina ny kianja ny 13 Mey. Nisy tamin'ireo mpivarotra ny mbola nampy tanila ny varavarana fa tsy antoka ho azy ireo ny andro androany. Teny Beoririka niatrana teny ivelan'ny tsena sy tranombarotra ireo mpivarotra. Raha ny fanazavan'izy ireo tahotriny sy ny fanararaotana Androba no antony ny fikatonana. Ny mpitandron'ny filaminana teto no nirotsaka an-tsehatra nandrava ny tsena. Matohatra fanjobana. Matohatra sao dia voarobo izay ny antony misy olonanay. Ohatra misy olona mifanenjehana avany dia mitsoka anakaty dia izay ny antony to dia nanodina ny tsenanay. Matahotra mpanararoatra ny clientanay zao mitsoka noho ny ianao le misahotakotaka be ny olona avany dia mikropaka fotsiny ny client hoe andividy zavatra dia to dia mitsoka fotsiny dia izay tsy maintsy manidy satria izay miantoka ny 90% ny ao an-tsena zany. Dia mba hiangaviana amin'ilay mpondra fanjakana mba sy filaminana leto amin'ny tanàna dia avadio ilay didy fa iny no mampisahotaka an'ilay olona. Na didio ny moron-dalana nitsoka avokoa na ny mpivarotra moron-dalana na ireo mpiantsena sy mpivezivezy teny Analakely sy ny manodidina. Tsy nisy ny fanararaotana ho an'ny androany. Noravain'ny mpitandron'ny filaminana ny fitaoman'olona izay notarian'ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa androany. Saingy matombotra ohatra izy ireo miaraka amin'ny vahoaka. Misy fiovana izay takin'ny vahoaka amin'ny mpitondra fanjakana manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana sy ny fitotongan'ny fahefa-mividin'ny malagasy. Fa ho fiara-mientana tamin'ireo namana mpanao gazety teto an-toerana izay nikasa andevy nandrafahafahana na natotosa fandevenana ihany koa ny tany amin'ny faritra isan'izany ny tany Mahajanga. Io maraina io nirongo teny amin'ny Baobab io mpanao gazety tany an-toerana mitondra fanampanazavana mikasika izay hetsika izay ny namana mpanao gazety Ramanantsoa Hervé avy any Mahajanga. Anisan'ireo mifikevitra ihany koa mipisipakina ataon'ny mpanao gazety sy repikirakira ny anamavesy serasera eto Madagasikara eto ihany koa ny vahoaka aty Mahajanga. Io marana io ary dia fotoana izay mifanomezana mpanao gazety sy ireo izay lina rehetra misy resaka serasera eto Madagasikara izy ny amin'ny fadevenana an'ilay rafafana teny amin'ny valonan'ny Baobab izay toerana ny fanomezana rehetra moa nanomboka tamin'ny 10 ora maraina io fiainana io ka naharitra adiny iray teo eo. Hatramin'izao moa dia mbola miandry ny toromarika avy Antananarivo ihany koa ny mpanao gazety rehetra eto Mahajanga na ny mesy ny tolona atao. Ny efatorany kosa nefa ireo vahoaka sy ny mpanao politika sasa dia tsy miandry an'izay toromarika avy Antananarivo ny ireo olona viraony lavitra mpanao gazety amin'izay mety hotel'ny tolona ity fa ifabonina izy ireo midina an-dalambe anonja tanteraka ny jadona misy. Madagasikara mafapana ihany toerana
amin'izao fotoana izao ferivera malatso ho an'ny fantaratsina kolotevetsy kolafany. Tsy niany Mahajanga ihany fa Tomasina Fianaratsoa dia samy miandry ny toromarika avy atsy andrenivohitra avokoa ny amin'ireo izay fiombonana ao anatin'ny adiny mpiserasera amin'izao fotoana izao. Fanamoaka fanambarana kosa ny fianakaviam-be ny mpanao gazety mikasika ny hetsika izay atao io maraina io, maneho fisaorana sy fankasitrahana ireo olom-pirenena izay tonga nanotrana ny hetsika na mafisina hatrany ihany koa fa mbola itony hetsika ary tsy hijanona hatreo ny ady sy ny tolona izay efa notanterahana. Famitirana izay entiny Miramanitra. Tawarin'ny hetsika nataon'ny mpanao gazety notron'ny vahoaka maro manohana ny hetsika, nisaotra ny vahoaka nanohana ny hetsika ny fikambanan'ny mpanao gazety ao amin'ny hetsika ho amin'ny fahalalana maneho hevitra io arivo io. Lehibe ny dingana vita noho ny fahamaron'ny olom-pirenena naneho fiarah-mientana tao anatin'ny fahendrena tsy tafiditra tamin'ny velam-pandrika ka tsy nahatotosan'ny fikasan'ny sasany saika anakorotana ny hetsika. Fahombezana lehibe ny fanehoana fiaraisan-kina androany. Nanamafisana ny fahadisom-panantenan'ny mpanao gazety ny fiarahamonim-pirenena ary ny olom-pirenena rehetra manoloana ny fikirizan'ny fitondram-panjakana anatapenam-bava amin'ny alalan'ny fampandaniana ilay fehezan-dalàna momba ny serasera mitony ny hetsika mandra-piverenana izay fahafahana izay ary hisy tsy ho ela ny toromarika mifandraika amin'izany. Lafa mavao tanteraka kosa indray tsy hisy ny fandringanana tapira nambaran'ny minisitra Androany na dia eo aza ny fanomezana alalana ireo sinoa hitrandraka ny volamena ny Soamanimanina. Ankoatra izay ihany koa dia nilaza izy ireo fa nisy fampiarana sy fandalinana mialohan'ny fanomezana izao alalana izao ho an'ireo vahiny. Lainga avokoa raha nambaran'ny minisitra ireo vaovao mikasika ity raharaha Soamamanina ity. Fanadihadiana entiny Gaëtan Andrianjilavo. Taorian'ny resabe sy ny vaovao momba ny fitrandrahan'ny sinoa eto Soamamanina izay nilaza fa horingana avokoa ny ala tapia naneho ny heviny eo anivon'ny ministera Androany ary nilaza fa lainga avokoa ny vaovao miely tsy hisy ny fandringanana ny ala tapia araky ny voalazan'izy ireo. Ka eto zany mametraka le fanazavana ataon'ny directeur général to sy ny charge ny jerentsika fa tsy misy ala tapia voalohany indrindra zay mampimena ny olom-bofidy any amin'ireny faritra reny sy ny vaovao miely zany fa hoe tsy manaraka amin'ny fanajana ny fombafomba ny toetoetry ny zava-misy anatoerana reny olona mpitrandraka reny. Dia zay zany natonga ny ministera anapirofo Androany fa diso reny fanazavana reny fa kosa ny zavatra tena marina dia aloha mba hivoaka satria reto olona reto zany dia mitaraina ary izy ireo fa mahazo menasy sanandro sanandro amin'ny ataon'ny olona zay araka voalaza teo hoe tsy olona mipetraka any tsy mponina any akory fa mpanao politika avy ety Antananarivo zay zanatany amin'ny toerakafa ao amin'ny faritra io no manao menasy sy manakorotana ny sain'ny vahoaka any zany sy manakorotana mihitsy ny aty andrenivohitra milaza fa mamotika ny ala tapia any amin'ny toerana zay hitrandrana ilay société sinoa. Isan'ny mampanaim-pony aty Soamanimanina sy ny manodidina ihany koa ny hoe hanao ahoana ny momba ny tanin'izy ireo sy ny taranaka any aoriana. Ankoatr'izay ny hoe avy aiza ny fahazoana alalana ahafahan'ireo vahiny mitrandraka eny an-toerana. Nitondra fanazavana ihany koa ny avy eo anivon'ny ministera. Ao amin'le permis 38 234 dia tsisy alana tapia. Dia ao amin'le permis 38 234 no nazahoan'ilay orinasa fahazahoan-dalana amina carré anankifito. Dia zany tsara amariana zany zay hitondrana fanazavana amintsika mpiaino sy misika mpijery télé fa hoe le alana tapia tompoko dia mbola tsy nazahoan'ilay compagnie Dwinsimina fahazahoan-dalana ara-tontolo iainana ka mbola tsy misy asa mandeha ao amin'io permis 19 1970 io. Zay ny azoko amalena anazy to. Hatreto aloha mbola tsy milamina ity raharaha Soamanimanina ity. Ny mponina any an-toerana manana ny fomba filazany sy ny fahitany ny zava-misy. Ministera milaza ihany koa fa tsy misy ny olana ary tsy hisy tapia ho tapiahana na aringana na dia iray aza. Fa anontaniana mipetraka manoloana izany hoe iza no manana andrariny, ny mponina ny Soamanimanina sa ny ministera tompona andraikitra. Zava-misy aloha dia efa manomboka ny fitrandrahana any an-toerana ary mangataka ny amin'ny tsarana izany ny mponina. Ny antony 20 taona no voalaza fa ahafahan'ireo vahiny mitrandraka ary velaran-tany maro no voakasika izany.
fa anatsara ny fiainan'ny mponina sy ny toe-karenina eto Madagasikara amin'ny ankapobeny no tanjona amin'ny fanavaozana ny code miniera nambaran'ny ministry ny Harenan-kibonitany androany. Tokony olaniana araka izany io code io raha ny nambaran'ny ity ministra ity ny fiarahamonim-pirenena sy ireo komity mpamolavola ny lalàna kosa nefa dia nilaza fa tsy tokony ho atao ankamehana tahaka ny mahazatra ny solombavam-bahoaka ny fandaniana ity lalàna ity ary tsy tokony atao araka izay mampety ny mpitondra ihany koa. Gaëtan Andriantsilavatra. Voamaly no tanterina teto amin'ny fampahalaam-baovao fa maro amin'ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo komity mpamolavola ny code minier no nangataka ny fanemorana ny fandaniana izany. Antony, mbola maro ny teboka mila ovana ahafahana manatsara izany. Ankoatr'izay tsy ampy ihany koa ny fotoana ny antony azy ireo hiara-hijinika momba izany. Androany anefa nilaza ny ministera fa efa samy nandray anjara avokoa ireo ratsamangaka rehetra ary tsy tokony hisy ny sakana manoloana izany. Fa raha misy fampidiniana, zay tsy mandaa mihitsy ohatra hoe misy vondron'ny société civile mila fifanazavana amin'ny fanamboarana dia efa miantso zay zao hoe miara-mivory zany tsika dia hita eo inona no atao chambre des mines dia miara-mivory sy ny sisa zay zany nanaovana azy mety hisy ihany ny foraisana dinika indray andro anrehetrarehetra fa mba haingana an'izy dia zay nanapa-kevitra hoe aleo atao amin'izay aloha fandian-javatra amin'izay afaka miteny misy koa satria naveriko teo olona vitsy le comité conceptuel. Raha ohatra zay iantso ny société civile afaka be dia be miara-mivory aminay eo angalana ny hevitra. Ohatra zay koa amin'ny chambre des mines mety izy rehetrarehetra ny eo fa raha le comité conceptuel fotony marina fa milaza zareo fa mitondra ny hevitry ny olona fa rehefa nandinika zay tsy dia tena zay zava-misy fa misy hevitra dino avy any amin'ilay olona tena ao anatin'ilay organisme. Nazava ihany koa ny valiten'ny ministry ny Harenan-kibonitany raha nanontaniana ny heviny momba io code minier io izay miteraka resabe amin'izao fotoana izao. Ny tompontson'ny vahoaka malagasy sy ny firenena no katsaina hoy izy ka tsy tokony hisy ny sakana amin'ny fandaniana izany. Araka lazaiko hoe à quelque chose malheur est bon, elavitsy miteny teny frantsay hoe soa ihany izy mbola tsy mivoaka le code minier io, soa ihany. Ka raha misy manontany hoe manino voana le code minier, zay ny valiny. Satria io code minier io raha tamin'ny teny tsotra tsy hampandroso ary hamitika atsika magnantegna ny olona rehetra nefa tsy zay mihitsy hampandroso azy. Zay zany raha atako tsotsotra diriko amin'ny lafiny teknika moa le izy teo zay zany mahatonga an'le code minier io fa tsy maintsy avoakanay io nefa na zany na tsy zany misokatra ny ministère amin'ny fanakalozan-kevitra. Amin'ny volom-boalohan'ny volana septembre dia avorinay zay olona tokony avory amin'izay mikasika n'ity Harenan-kibonitany ity mbola hitina andavina azy amin'ny octobre novembre eo hiverinay ampidirina amin'ny session parlementaire manaraka io. Hatreto aloha samy manana ny filazany ny tsirairay manoloana io code minier io. Iza ny manana ny marina, iza ny milaza ny tsy marina ka mahatonga ny olana eo amin'izany. Raha tsy ahivina efa nisy ny taratasy misokatra na ny lettre ouverte nalefa eny amin'ny filohan'ny repoblika mangataka ny fampitsarana ny fandinihana sy ny fandaniana izany. Ny eo anivon'ny ministera nefa milaza ary manamafy fa tombontsoa ho an'ny vahoaka sy ny mpandrana malagasy ary ireo mpampiasa vola eto amintsika ny fandaniana sy ny fanavaozana io code minier io. Andrasana araka izany izay fivoaran'ny toetra raha izay, andrasana ihany koa ny fampivoarana sy ny fampandrosoana ateraka izany eo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Fa miakatra trano ny fandaniana isa-tokantrano amin'izao fotoana izao vokatry ny fiakaran'ny vidin-tsolika, sarandalana, vidin-jiro, saram-pianarana sy entana ilaina amin'ny andavanandro samy ahitana fahalafosana avokoa amin'izao fotoana izao. Ny mari-karama tsy misondrotra manaraka izay vidim-piainana izay ho an'ny mpahay toe-karena dia anjaran'ny fanjakana no mandray an-tanana ny fifehezana ny vidin-tsolika amin'izao fotoana izao hisorohana ny fiakaran'ny vidim-piainana diso tafahoatra. Fanadihadina. Nandritra ny enim-bolana voalohan'ny taona tsy nitsahatra niakatra ny vidim-piainana noho ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Saram-pianarana, hofa-trano, vidin-jiro, sakafo no vitan'ny karama iray tamin'ny taona lasa. Ankehitriny, saram-pianarana sy hofa-trano dia lany ny karama noho ny fidanganan'ny vidim-piainana. Ny fanenana ny fandaniana sy ny fiafiana no vahaolana raha ny fanazavana ireo olon-tsotra nanontanianay. Tsy maintsy atokana zany le kojakoja satria ny ankiziko mianatra ny ekôlazy etsy an-daniny ny kojakoja madinika isan-karazany misondrotra dia tsy maintsy ampandeferina amin'ny sakafo tsy dia mihinana ohatran'ny teo olontsony zany fa mihinana kokoa noho ny teo olosa. Rehetrarehetra mihitsy ny hatramin'ny siramamy zao lasa 15 000, menaka 25 000, 24 000, 25 000 eo.
gasoil zao vitiko taloha latsaka ny 15 000 lasa 15 000 mahery izy zao ny gasoil. Raha ny saran-dalana mpiasa anankiray zao ohatra raha mandeha miasa ao anatin'ny ray volana 4 alina dia nefa ny amin'izao zao ny hatramin'ny taxi be efa milaza fa hampiakatra hatramin'ny 500 ariary ny saran-dalana dia efa hiakatra ihany koa zany izay kanefa ny tena mahagaga zany hoe ny fandaniana miakatra fa nefa miditra ao anatin'ny tokantrano iny foana tsy mitombo tsy miena fa iny ihany miditra ao dia raha atao ny kajika tsotsotra amin'ny tokantrano iray eto andrenivohitra mahatratra amin'ny 3 hetsy ariary ny fandaniana amin'ny tokantrano iray mananjanaka 2 lara-pahamehana tahaka ny sakafo ny saram-pianarana ny saran-dalana ny hofatrano ary ny vidijiro no voakasika ireo vidin'ny arina iray koa ny 4 alina ariary ny vary 2 kilao isan'andro tafakatra 7 alina ariary anatin'ny iray volana ny saran-dalan'ny mpiasa iray mandina ny 5 alina ariary ny saram-pianarana 2 alina ariary isaky ny ankizy ny hofatrano 5 alina ariary ny fakturany jirama 3 alina ariary ireo rehetra ireo manome 4 alina sy 2 hetsy ariary hatramin'ny fiandohan'ny taona natao hifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-pianana ny karaman'ny mpiasa araka ny fifanarahan'ny ministera ny sindika ary ny avy amin'ny sehatra tsy miankina ilana fifamidiniana io karama ambandrindrio ankehitriny manoloana ny fidangan'ny vidim-pianana hatrany amin'ny hofatrano ny jirama ny sakafo ny saran-dalana karaha miteny zay hoe 2 millions tokony karama tamin'ny 2000 farafaratsiny tokony 4 millions zany izy amin'izao fotoana izao izay nanaovanay antso avy mahazaka an'izany ve ireo orinasa ireo natomboka amin'ny fiakaran'ny viditsoloka ny fiakaran'ny vididinetana amin'ny sehatra maro hatramin'ny saran-dalana ny fifehezana ny solika no arosin'ny mpahay-toekarena ovaolana fanjakana zany tsy afaka manao intsony an'ilay subvention atao amin'ny resaka solika fa ny fifanarahana amin'ireo le kompania mpivarotra solika zany tokony ataon'ny fanjakana misy fifanarahana zany tokony atao ao anatrehan'ireny zavatra ireny manarak'izay ihany koa tsy ny amin'ny resaka solika zany ny hoe subvention tokony ataon'ny fanjakana fa subvention any amin'ny resaka famokarana sy any amin'ny fivarotana ny entan'ny olona amin'ny akapobeny mihitsy zany no tokony anaovana subvention mba hanampiana ny olona ampitombo ny vokatra dia izay no atao zany mba hampiana ny vidim-piainana fa ny resaka anatin'ny 3 volana nahitana fiakarany vidin'ireo entana rehetra indrindra ny ilaina amin'ny fiainana andavanandro niakatra 900 ihany koa ny fakturan'ny jiro sy ny rano vokarin'ny orinasa jirama manodidina ny mponina eto andrenivohitra sy ny manodidina ihany koa ny fiakaran'ny saran-dalana manomboka ny 9 jolay izao ny saran-dalana 500 ariary eto andrenivohitra raha mpanantenana fiainana tsaratsara kokoa ny malagasy ro taona laza izay ny mifanohatra amin'izay no iainana ankehitriny 4 arivo sy 4 alina sy 1 hetsy ariary no karama farany ambany eto amintsika ary io aloha no entina hiatrehana ny fiakaran'ny vidim-piainana fa nahitana fiakarany 50 hatramin'ny 100 ihany koa ny vidin-jiro raha ny fitarainan'ireo mpanjifa amin'izao fotoana izao tsy mifanaraka amin'izay ny nampahafantarany tompona andraikitra mikasika io fiakarana io isan'ny misedra olana vokatra izany ireo manao asa izay miankina amin'ny herinaratra Mimaravaly tsy misy tsy mikaikaiky ny isa-tokantrano orinasa sy ireo rehetra mampiasa herinaratra amin'ny faritra maro manerana andrenivohitra noho ny fiakaran'ny vidin-jiro diso tafahoatra sy ny delestage lavareny Ambohibahoateiroka, Ambohimanarina, Manjakaray, Ambohitrimanjaka, Analamahintsy, Itaosy sy ny maro hafa samy andrenesana fitarainana avokoa. Efa ho 2 volana izay no nisiany fiakaran'ny vidin-jiro. Ny fampianana ny fampiasana ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra no sisahan'ny vahaolana ho an'ireo renim-pianakaviana. Raha 1 alina ny vidin-jiro teo aloha, lasa 5 arivo sy 1 alina izany amin'izao. Tena misy fiantraikany be aminay olontsika izao satria tokony hampiasa ny appareil ampiasaina ao an-trano zao ahena. Raha ohatra hoe 50 000 zao tamin'ny teo aloha dia lasa 75 000 zakanay mihitsy tokony handray fepetra zany fa raha fanjakana mba hanara-maso an'ilay fiakaran'ilay vidin-jiro hoe inona ny antony. Fa tsy fantatra ny antony hoe inona. Ho an'ireo mpitazona siberana anontanianay, mihena ny vola miditra isan'andro. Raha 9 alina ariary izany teo aloha,
mienatra amin'ny 3 alina izany amin'izao noho ny fiakaran'ny vidin-jiro. Ahitana elanelany hatramin'ny 5 alina sy 2 hetsy ariary ny vidin-jiro amin'izao sy ny teo aloha Andreo Cyber. Fandraindray miakatra tena miakatra mihoatra ny tokony ho izy tsy fantatra hoe inona ny antony mahatonga an'izay. Teo amin'ny 2 mois mahery teo zay. Nelanelana zao raha eo amin'ny 150 000 ariary eo différence ny taloha hatramin'izay sy izao. Somme aloha taloha mahita 120 000 ariary dia zao latsaka be mihitsy, tena latsaka be. Any amin'ny indraindray 60, indraindray 50, misy fotoana ary tena tonga any amin'ny 30 mihitsy satria ny olona tsisy. Misy ny fitsinjovana avy amin'ny fanjakana. Afaka ny ampitombony sara no an'ny mpanjifa kosa ireo mpanao volo na hita miariary aza amin'ny fiakaran'ny vidin-jiro. Raha 2 hetsy ariary izany teo aloha ho an'ireo mpanao volo lasa 3 hetsy ariary izany amin'izao fotoana izao. Tsirariny tsony zany le fiakaran'le vidin-jiro fa ny any ambony any zany tsy mijery vahoaka majinika mihitsy dia lasa samy vahoaka mifampitsinjo fa tokony hoe andray fepetra ihany zany any amin'ny fanjakana momba le vidin-jiro fa mijaly zay dia misy fetraikany be amin'ny asanay dia nefa zay tsy maintsy mitsinjo an'le clientnay satria fiainana efa mihasarotra dia indraindray zay mety hiditra faty antoka dia nefa rehefa kelikely koa dia raha vao miakatra ny jiro dia miakatra ny frais, miakatra daholo ny vidim-piainana rehetrarehetra. Mitaky ny fandraisana andraikitry ny jirama sy ny fitondram-panjakana araka izany amin'izao toetra raha mampikaikaiky any mponina izao. Tsy fantatra izay mety ho antony mahatonga izao vidin-jiro miakatra izao, saingy ahina ho io fiakarana io no antony mahavery ireo mpanao solaire amin'ny andrin'ny jiro toy ny eny Anosipatrana. Ny sehatra vaovao iraisam-pirenena avy hatrany no amaranantsika izao fampahalalam-baovao izao. Nanamafy ny fialan'ny firenena Britanika eo amin'ny vondrona Europeana ny Prime Ministre Theresa May izay andimby toerana any David Cameron efa nahazo ny solonanarana hoe Dame de Fer sahady ity ramatoa ity hatrizay na ministry ny atany azy izay. Famitsinana izay irana amin'ny France 24. Hoentitra amin'ny fampiarana ny Brexit hatrany, ny Prime Ministre Britanika vaovao i Theresa May natao amin'ny fitondrany David Cameron amin'ny maha-ministry ny atany azy tao anatin'ny enitaona izay. Anisan'ireo tsara toerana fantatra fa andimy toerana ny David Cameron i Theresa May ka izao sy olo toerana azy izao manomboka raha-pitso. Anisan'ny fampanantenana hatr'izay ny fampandrosoana hoentiny ho an'ny firenena Britanika vokatry ny fialany ao anatin'ny vondrona Europeana izay. Tsisy ny fitsapakevy-bahoaka fandroany ary manana andraikitra lehibe ao anatin'izany ny fitondrana sy ny parlementaire hoy Theresa May. Nanomboka ny taona 770 no niditra teo amin'ny sehatra politika i Theresa May lany solomavambahoaka ny taona 770 ary notendren'i David Cameron ho ministry ny atitany ny taona 12 tao anatin'izay enitaona na ministry ny atitany azy izay. Entitra hatrany manoloana ny fihetsiketsehana izay nitranga tany Londres na ny fiatrehana ny fahatongavan'ireo mpitsoponenana ny tondasy. Antony nahatonga azy nahazo ny solonanarana hoe Margaret Thatcher, Dame de Fer vaovao any toerana. Mialohan'ny hirosona anakatonana izao fampahalalam-baovao izao dia andeha hofitsiana aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Dingana lehibe no efa vita tamin'ny hetsiky ny mpanao gazety amin'ny tolona izay atao amin'ny fahalalahana amin'ny teny sy ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara. Lamina amin'ny ankapobeny ny hetsika izay notanterahana androany ary tsy nisy ihany koa ny fioara-pefy tonga teny amin'ny tsangambato ny fahalalahana amin'ny teny Sorano ihany. Ny ampahany maro tamin'ireo mpanao gazety androany dia teo aza ny fisakanana maro samihafa teo anatrehan'ireo mpitandro ny filaminana izay efa vonona ihany koa ary ny lanja fitaovam-piadiana. Tsisy kosa ny fandringanana ala tapi raha nambara minisitra androany dia eo aza ny fanomezana alalana ireo sinoa hitrandraka volamena ny Soamanimanina. Nahitana fiakarana midangana kosa ny fiakaran'ny fandaniana isan-tokantrano amin'izao fotoana izao vokatry ny fiakaran'ny vitsy-solika. Izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina manakatona tanteraka ny pejy ny fampahalalam-baovao any androany ankasitrahana fena ianao izay tsy nisaraka taminay tamin'ity androany ity. Veloma tompoko.
narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny soca-vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.